Tokolasy tomboko vavy. Izahay eto anivon'ny Ministeran'ny Mponina sy ny Fiainana Ara-Tsosialy ary Fampivarana amin'ny Vehivavy dia faly miarahaba-tsika vehivavy malagasy rehetra maneran-tany amin'izao andro iraisam-pirenena ny vehivavy Afrikana anio 1 Jolay taona 2020. Singanina manokana anatin'izany ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Miandry Rajoelina izay masivo amin'ny ady amin'ny herisetra ny anjady amin'ny vehivavy. Ankoatran'ny 8 Mars dia manandanja lehibe tokoa ity andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy Afrikana ity, izay nametraka ho ambony izon'ny vehivavy Afrikana. Miatrika ny aretina Covid-19 izao tontolo izao ka hiavaka tsy toy ny isan-taona ny fomba entintsika mankalaza izany. Hita sy tsapa tamin'ny alalan'ny tapitra avy eny anivon'ny sampantarahan'ny Ministeran'ny Mponina any amin'ny faritra 2020 fa ny amary ny herisetra miseho anivon'ny tokantrano noho ny fiboana. Raha ny antsovoaray tamin'ny laharana 3 sy 700 nandritra ny volana Aprily ka hatramin'ny volana Jolay ity dia efa mihisa 900 no nilaza niaran'ny herisetra ka ny 900 dia marina fa vehivavy daholo. Vehivavy eo anelanelan'ny 20 taona ka hatramin'ny 70 taona indrindra. Midika izany fa tahaka ny vehivavy Afrikana namana dia mbola miaina anatin'ny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy ny eto amintsika ka mora anaovana herisetra. Maro ihany koa ny mbola tsy mahaleo tena ary tsy manana fizakantena ka mora ampiarana ny herisetra. Maro tokoa mantsy ireo fieverana raiki-tapisaka sy fitaizana napetraky ny fiarahamonina izay tsy manome lanja ny toerana ny vehivavy, manomboka izy avy ao am-boka, teraka, eo anivon'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, eny anivon'ny firenena iray manontolo mihitsy azy. Izany no niavian'ny fomba fiteny maro isan-karazany toy ny hoe naniry zaza ka tera-dahy, ny lehilahy tsy miratsy, ny vehivavy kosa nefa dia fanakamalemy sy ny sisa tsy voatanisa. Ampanambadiana meloa ny ankizivavy no sady atsatra meloa amin'ny fianarana ka toa lasa mpanompo izy rehefa tonga eo amin'ny sehatry ny fanambadiana. Mila avaozina izany fomba fitaizaina nataontsika ray aman-dreny izany. Andeha ampiaritsika sy taizaintsika ny zanantsika amin'ny fitovian-jo sy amin'ny andraikitry ny lahy sy ny vavy eo anivon'ny fiarahamonina sy ao an-tokantrano. Taizaintsika ny zanakalahy mba handray anjara amin'ny fikarakarana ny ao an-tokantrano ka any aorianany izy dia afaka mifanampy amin'ny vadiny amin'ny andraikitra ao an-tokantrano. Ho vady angatahana fa tsy ho vady atao ho mpanompo ny vadiny amin'izay fotoana izay. Avelantsika nohy fianarana ny zanantsika vavy, taizaintsika izy ahay izakantena, indrindra anana ny fizakantena ara-toekarena ka any aorianany izy rehefa manana tokantrano dia ho lasa vehivavy mandray anjara ao anatin'ny famelomana. Isika ray aman-dreny miteraka, ray aman-dreny ampanahy, indrindra nareo le olon-dehibe loloavina tampony roa eny nivon'ny fiarahamonina no voalohany tokony hitondra izany fanovana sy fitaizana izany mba ahafahana mampitovoleta ny zon'ny lahy sy ny vavy. Ny filoham-pirenentsika Andriamatoa Filohajaina Andry Rajoelina dia efa nametraka tao anatin'ny veloranony ny fanomezan-danja an'izany vehivavy izany. Izany no dia hitantsika ao amin'ny velorano fahavalo. Nanaiky ny tenany ny hanampy tosika ny vehivavy mba ho lasa mpandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ity firenentsika ity. Koa izay indrindra no nahatonga ny Ministeran'ny Mponina sy ny Fiainana Ara-Tsosialy ary Fampivarana amin'ny Vehivavy
izay misana ny fampivarana ny vehivavy araka ny voalaza izay ny safidy ny lohahevitra hoe vehivavy mizakatena no antoko ny fampandrosoana anio sy mandrakizay. Ny fomba anatanterahana an'izany dia amin'ny alalan'ny fifaninanana masina izay sokafana amin'ny fikambanam-behivavy rehetra manerana ny nosy. Misy ny ao amin'ny sehatry ny fambolena, misy ny ao amin'ny fiompiana, misy ny ao amin'ny jony, misy ny ao amin'ny asa tanana, ary indrindra misy ihany koa ny amin'ny fanodinana akora ho fihinana. Ny tanjona amin'izany moa dia ny anampy sy hanome tosika ireo tetikasa sy ny asa fivelomana ataon'ireo fikambanam-behivavy mba hahatonga ireo mpikambana ho mizaka tena ara-toe-karena sy ho hery ampandroso ny toerana sy ny faritra ny aviany avy. Misokatra anio 30 Jolay izany fifaninanana izany ary ho faramatsika amin'ny 12 atoandro ny 1 Septambra ho avy izao. Koa manentana antsika fikambanam-behivavy rehetra handray anjara amin'izany fifaninanana izany eny anivon'ny faritra sy distrika rehetra misy antsika moa no anaterana ny antotan-taratasy amin'ny izany fifaninanana izany. Eto ampamaranana dia mankahery antsika vehivavy malagasy rehetra amin'izao ady atrehintsika amin'ity arety mandoza Covid-19 ity, mba ho lavitra izany ane ny ankohonantsika, ny fiarahamonina misy atsika, ny faritra misy atsika, ary indrindrandrindra ny firenena misy atsika. Mankasitraka tompoko vavy, mankatelina.